Allô, bonjour Fabienne. Manao anareo? Asia, ina vaovao aky elaela izany. Mba miantsoantso fa mba manam-potoana kely. Sisy vaovao kia. Zao mitazatazana eto mbaravarakely zao fa confiné. Ny daholo ny botiky, ny daholo ny zavatra rehetra. Midy koa fiangonana e. Aina any aminareo koa midy. Tsy maninona aky izany a. Ny tempolin'Andriamanitra ny tenantsika fa tsy ny rindrina efatra. Afaka mivavaka sy midera fona ihany tsika na aiza misy atsika kia. Tsy atao mahakivy e. Tena marina aky izany a. Tsika ny tempolin'Andriamanitra mila karakaraina tsara. Tsika no ampiakarina fa tsy ny rindrina efatra. Efa nilazainy tao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahaenina andiny fahasivy ambin'ny folony aky izany e. Hoe ny tenantsika ny tempolin'Andriamanitra. Zay indrindra. Apeko kely ny teny indrindra. Tsy hoe tsika miditra ao am-piangonana ny zava-dehibe, fa tsika mandray an Jesosy dia mandray raha an Jesosy anadio antsika. Araka voalaza ao Matteo toko fafito andininy fa 1:20 hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Tena marina izany. Mila miambina kia. Tena mila miambina. Efa akaiky ny tompo tena mila miomana. Izay manan-carte embarquement tafakatra. Izay manana raha an Jesosy eo amin'ny fiainany nanadio azy sady nateraka indray izay ny tafiditra. Fa mpivavaka kitsika tanjona dia samy tonga any an-danitra daholo. Fa za mbola kely na eritritra daladala. Ozy aho hoe mba ho tafakatra dia mba mikitra amin'ny tongotra mamanay rehefa tonga izany andro izany. Fa kaisytika rezaka ara-panahy. Samy manavitra ny fanahiny. Mila mandray an Jesosy eo amin'ny fiainana. Mila miala amin'ny fahotana. Tena andeha ho zaraiko amin'ny namana aky izany. Mba ho tody any an-danitra daholo akitsika rehetra. Safidika iny manaraka ny tompo fa tao ny namana mantsakaiza ny fianakaviana manontolo, ny zanaka, ny vady. Tary io mba hanantona ny tompo marina dia mba handray an Jesosy Kristy ho mpamonjy. Ohatra ny hitako erika amin'izany andro izany. Isy andremby lehibe nga manavy any an-danitra misintona ireo zanak'Andriamanitra hiakatra. Ny test d'ADN koa mety misy izay misy rahan Jesosy mikoriana ao anatin'ny rano zanak'Andriamanitra. Tena mila mifampitondram-bavaka mihitsy kia. Mba ho isan'ireo izay mba ho voaray manaraka azy daholo tsika. Fa tsy ho isan'ireo tavela eto. Izay loki fa mampamangy ao avelako londry dia manaraka an'izay tahiny tompo. Eny ary fa dia mandram-peona vetivety e. Tahiny Jesosy indry.